Ny 70% ny malagasy anatra eto no mbola manana tany eto amin'ny tanindrazana eto Madagasikara ny marimarina kokoa. Manamora ny fahazahoan'ny malagasy tsy hakanavaka tany ahafahana manorina tetikasa na ihany koa manorina trano fonenana ary zareo anivon'ny master immobilier izay manolotra karazana zava-baovao ho an'ny mpanjifa mandray anjara ao anatin'ny ilay hetsika la grande brade de Madagasikara izy ireo araka izao fanazavana izao. Ity tetikasa tany ho anao ity zany dia tetikasa vaovao be izay atolotry ny master immobilier service ho an'ny mpanjifa rehetra, ho an'ny malagasy rehetra mihitsy moa zany. Dia mizara telo lehibe ny tolotra ao anatin'io tetikasa tany ho anao io. Voalohany indrindra misy ny worker pack izay natokana ho an'ny mpiasam-panjakana na mpiasa tsotra dia iarahanay miasa amin'ny banky izy io. Ary faharoa manaraka ny worker pack dia misy indray ny open pack natokana ho an'ny olon-drehetra ny sarababem-bahoaka fa tsy mifidy. Ary ny fahatelo farany dia misy ny golden pack izay natokana manokana indray ho an'ireo investisseur na koa partenaire. Dia ankoatran'ny tetikasa tany ho anao io dia misy koa ny projet master immo vaovao be dia tsy inona izany fa ny master construction, izany hoe lasa mihitatra zany ny asanay lasa manamboatra trano ihany koa izahay. Dia eo efa misy fiara-miasanay amina orinasa maromaro toy ny solaire dia ny makiplast, ny sita, ny mim, ny disconor izay ireo orinasa fantatsika fa ilaina amin'ny resaka kojakoja amina trano avokoa. Ny fandraisana anjara ny master immobilier amin'io moa dia arak'le noazavain'ny namako teo dia tsy maintsy atao zay ivelaran'le tolotra. Misy moa zany ny grande braderie isorana moa zany hoe afaka nandray anay ao anatin'io fanazavana an'io tolotra io. Somary ho amafisiko kely angamba ty zavatra anankiray ny araky ny ataontsika hoe toromarika na tarehimarika ny tena marina. Tarehimarika navoaka ny firenena mikambana sy ny banky iraisam-pirenena dia 70 isanjato no mihoatra azy 70 isanjato ny malagasy no tsy manana tany akory na ray metatra carré aza eto amintsika. Dia zay no natonga ny master immobilier nanolotra n'io tany ho anao io tetikasa io mba hahatonga ny malagasy tsiraray mba hanana zay vitana anankiray zay mba hoe hanana tany eto amin'ny tanindrazantsika. Zay aloha zany ny zavatra anankiray. Ary ao amin'ny grande braderie zahay nanomboka an'io zany dia marapatonga ny marapatapitra ny grande braderie amin'ny 12 volana ity dia ho hitanareo amin'ny standy 5-6 zany zay no misy ny master immobilier service. Dia tongava fa ny tolotra zay ho atao ao zany araky ny voalaza teo dia tolotra farak'zay amora azy mihitsy, mora ny tany ary mangarahara no manarak'izany keo moa mora mihitsy ny fomba azahoana azy na moraina mihitsy ny fomba na ny fikarakarana ny taratasy na ny fahazahoana an'le tany. Manentana antsika rehetrarehetra raha mbola matsiaro tena hoe mba te hanana tany eto amin'ny tanindrazana tongava eo amin'ny grande braderie zany stand 5-6 fa vonona nome fahafapoanao ny master immobilier service. Ary misy ekipa azo lazaina hoe raha miteny izy hoe dinamika, ekipa mavitrika ao afaka manazava atsika ary afaka manome fahafapo amin'izay fanontaniana rehetra mety hipetraka.
Dia ankoatran'izay mandritra n'io grande praterie de Madagascar io zany ny master immobilier dia mikarakara tombola goavana be ho an'ireo mpanjifa rehetra izay tonga ao, zany hoe io tombola io amin'ny vidiny 5,000 ariary mety azahoanao bon d'achat 1 million d'ariary ao amin'ny master immobilier, zany hoe ohatra hoe vidy tany ao aminay zany nareo dia mihena 1 million d'ariary be zao ny vidin'ilay taninao. Izay ny loka goavana voalohany. Ny loka faharoa indray faharoa sy fahatelo smartphone sy panier à jouer satria ny andro zao krismasy dia manentana antsika rehetra ho avy hitsidika ny standiny master immobilier service.